manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Jehova hiado anareo fa ianareo koa sangina. Izany tenin'Andriamanitra ato amin'ny bokin'ny Exode izany hoentinay miarabanao ary manonona ny fiadanana fahasoavana fitahin'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra. Pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony. Ya miarabany pasteur Alvarez dia miarabantsika tompoko manaraka an'ity fandarana ity. Josoa toko faharoa-ambinipolo isika androany pasteur ary vavaka aloha isika lohan'ny tena idirantsika lalina amin'izay fampianarana izay miara-mianadrentsika araka ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe ataovy tonga mpianatro ny firenena rehetra dia miara-mianadrentsika satria samy mpianatra ny tompony. Ndao hivavaka arsika tsy adinay koa mivavaka hoanao raha manana olana manokana ianao amin'izao fotoana izao na hoe misy zavatra mila hoentinao mbavaka mafy mety momba ka aminao tsy miteraka dia niandry fa ela be mihitsy ianao hoe aiza ihany mba ho taranako, mety manana olana ianao mitokantranonao dia hivavaka ho anao zay amin'izao fotoana izao, apetrao amin'ny kibonao ny tananao amin'izao fotoana izao ary hivavaka ho anao zay. Raha eo dia fampivavaka izay amin'izao fotoana izao satria ianao dia Andriamanitra mpamaly vavaka ary ny valy mivavaka izay ataonao dia zavatra mahagaga tsy takatry ny saina. Ny asana devoly amin'izao tokantrano izao koa dia roana amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'izao anabavy izao fa na famombana fa na maloto misakana mahatonga izao anabavy izao tsy hiteraka. Miala amin'izao anabavy izao miala mivadany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona anaty amin'ity tokantrano ity korotana tokantrano miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny herina famosaviana miala amin'ity trano ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Miala amin'izao tokantrano izao koa ny aretina, na aretina amin'ny tongotra izany na aretina amin'ny lamosina na amin'ny vatan'Andriamanitra manontolo, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany aretina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zao voalazany teninao tompo ianao hiado an'ireto oloreto ary dia mampandresy an'ireto oloreto ianao ary za dia manonona fandresena, fanasitranana, fahombiazana, fitahin'Andriamanitra taranaka ho an'ireto oloreto. Hianatra n'ity bokin'ny Josoa toko faharoa-ambinipolo ity zay tompo dia mangataka ny fanahy masina hitarika anay amin'ny marina rehetra, andresy lahatra anay, anokatra ny sainay, anokatra ny fonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fahasantsika pasteur, ny nampodiana ny firenena roa sasany ho any an-dafy atsinanan'ny Jordana sy nanorenany ilay altara teo amoron'ny Jordana ary nataon'ny firenena sasany tamin'izany andiny voalohany. Ary tamin'izay dia natsoiny Josoa ny Robenita sy ny Gadita sy nasasaky ny firenena Manase ka hoy izy taminy: ianareo efa nitandrina izay rehetra nandidia Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo sady efa nihain'ny feko koa tamin'izay rehetra nandidiko anareo. Tsy nilaozanareo ny rahalanareo hatramin'izany andro maro zany ka mandrakandroany fa notandremanareo ny lalàna nasain'i Jehovah Andriamanitra reo notandremanareo ary ankehitriny dia efa nomeny Jehovah Andriamanitra reo fitsarana ny rahalanareo araka izay nilazainy taminy koa modia ankehitriny ka makanesany amin'ny lainareo avy ho any amin'ny taninareo izay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo any an-dafin'ny Jordana. Kanefa mitandrema tsara mba nao araka ny didy sy ny lalàna izay nandimy Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo hitiavanareo an'i Jehovah Andriamanitra reo sy andehananareo amin'ny lalany rehetra sy hitandremanareo ny didiny sy fikiranareo aminy ary nanomponareo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra andininy fahenina. Dia nitsodroana azy Josoa ka nampody azy dia lasa nakany amin'ny lainy avy izy. Ary natsasaky ny firenena Manase efa nomeny Mosesy lova tany Basana fa ny atsasany kosa efa nomeny Josoa teo amin'ny lalàna ity an-dafy alefan'ny Jordana. Ary nampidiny Josoa ho any amin'ny lainy koa reo dia nitsofony rano izy ka nilazany hoe modia ho any amin'ny lainareo avy ianareo mitondrary ena be
simba manondro be indrindra sy volafotsy volamena sy varana sy vy ary fitafiana be de be ary imbony amin'ny rahalahanareo mibabo azo tamin'ny fahavalonareo denody tana anakirobena sy gada ary natsasaka ny firenena manase ka nandao zanak'israely tao silo sy amin'ny tany kanana akany amin'ny tany giliada ho any amin'ny zaratany izay azo niaraky ny teny Jehovah nasain'olona zay ny Mosesy ary tonga teo amboron'ny Jordana eo amin'ny tany kanana nitaranaky ny Robena sy ny Gada natsasaka ny firenena Manase dia nanorona alitara teo izy ary lehibe ny fijery zany alitara zany ary ny zanak'Israely nare hoe indreo nitaranaky Robena sy Gada ary natsasaka ny firenena Manase efa nanorona alitara atsisy ny tany kanana eo amoron'ny Jordana anatin'ny tanin'ny zanak'Israely ary noho ny reny zanak'Israely zany dia niangona tao silo ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra mba hiakatra hiady aminy dia naniraka amin'ny Finiasa zanak'Eleazara mpisorona zanak'Israely ho any amin'ny taranaky Robena sy Gada ary natsasaka ny firenena Manase any amin'ny tany Giliada sy lolona 10 lahy koa niaraka taminy dia lolona iray isam-pireneny tamin'ny Israely rehetra samy loha fianakaviana tamin'ny arivo ny Israely reo dia tonga tany amin'ny taranaky Robena sy Gada ary natsasaka ny firenena Manase tany amin'ny tany Giliada reo ka niteny taminy hoe zao no lazay ny fiangonan'ny Jehovah rehetra ino no zato fahotana ataonareo amin'ny Andriamanitry ny Israely no niala tamin'ny fanarahana Jehovah ianareo androany tamin'ny nanorenanareo alitara ka niodina tamin'ny Jehovah ankehitriny zavatra kely loatra tamintsika va ilay eloka amin'ny ampeora zay tsy mbola nahadiova ny tenatsika nahadiovatsika ny tenatsika ho afaka amin'izany mandraka androany na dia efa misy aza le arety mandringana tamin'ny fiangonan'i Jehovah no dia miodina miala tamin'ny fanarahana ny Jehovah ianareo anio raha miodina amin'ny Jehovah ianareo anio dia ho tezitra amin'ny fiangonana dia ho tezitra amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra izy raha pitso kanefa raha maloto ny taninareo dia mitahany amin'ny tany Jehovah zay itoeran'ny tabernakelin'i Jehovah ka any aminay makafonenana fa za miodina amin'ny Jehovah na miodina aminay amin'ny anaovanareo anorenanareo alitara afa-tsy ny alitaran'i Jehovah Andriamantsika tsy nandrika ny didy va iakana zanak'Zera tamin'ny zavatra voahozina ka nisy fahatezerana nahatratra ny fiangonana dia ny Israely rehetra ary tsy ho lehilahy reo ihany maty tamin'izany eloko izany dia namaly ny taranaky Robena sy ny Gada ary natsasaka ny firenena Manase ka nanao tamin'ny fiharivo tamin'ny Israely hoe Andriamanitra andrenanary dia Jehovah eny Andriamanitra andrenanary dia Jehovah izy no malala ary Israely ahalala koa raha fidinana na fahatsoana amin'ny Jehovah aza mba mamonjy anay akorany ianao anio raha izany no nanoren'ny alitara mba hiala amin'ny fanarahana Jehovah na hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hoanina na fanatrim-pihavanana eo amboniny dia aoka Jehovah no anadina fa tahotra tokoa no antony anaovana izao fa ho zahay rahatrizay dia anontany taranakareo hoe moa faninona akory ianareo sy Jehovah Andriamanitry ny Israely fa Jordana no nataon'i Jehovah fatriny eo anelanelantsika ry taranaky Robena sy Gada ka tsy manana anjara amin'ny Jehovah ianareo ka dia ampitsara ny taranakareo tsy atahotra ny Jehovah ny taranakay dia ho zahay aoka isika norona alitara ho atsika tsy hanaterana fanatitra dorana nefa na fanatitra hafa latsatra fa mba ho vavolombelona ho amintsika sy ny taranakitsika mandimby atsika hanaovanay ny fanomponan'i Jehovah eo anatrehany amin'ny anorenana fanatitra dorana sy fanatitra hafa latsatra ary fanatrim-pihavanana mba tsy ho lazay ny taranakareo amin'ny taranakay ratrizay hoe tsy manana anjara amin'ny Jehovah ianareo ary ho zahay raha tahiny lazainy aminay na ny taranakay zany ratrizay ka ataony hoe jereo mendriky ny alitaran'i Jehovah zay nataony razanay tsy hanaterana fanatitra dorana nefa na fanatitra hafa latsatra fa mba ho vavolombelona amintsika rotota sanatria aminay raha iodina amin'ny Jehovah ka hiala anio amin'ny fanarahana Jehovah anolona alitara anaterana fanatitra dorana na fanatitra hoanina na fanatitra hafa latsatra afa-tsy ny alitaran'i Jehovah Andriamanitra sy eo alohan'ny tabernakeliny tiny fatelopolo ary efa reny Finiasa mpisorona sy ny lohan'ny fiangonana dia mifeharivo tamin'ny Israely sy niaraka taminy niteny zay nazay ny taranaky Robena sy Gada ary ny taranaky Manase dia sitrany izany ary io Finiasa tamin'ny zanaky Eleazara mpisorona tamin'ny taranaky Robena sy Gada ary ny taranaky Manase fantatray anio fahita amintsika Jehovah satria tsy nanao zany fa atsony zany tamin'ny Jehovah ianareo ary amin'izany dia efa namonjy ny zanak'Israely tamin'ny tanan'i Jehovah ianareo ary Finiasa zanaky Eleazara mpisorona sy ny lolona dia niverina nandao ny taranaky Robena sy Gada tany amin'ny tany Giliada ka nakany amin'ny tany Kanana ho any amin'ny zanak'Israely ary nitondra valiteny ho any aminy ary sitraky ny zanak'Israely zany
dia nisaotra an'andriamanitra zanak'israely ka tsy niverina ka tsy nihevitra hiakatra iady amin'ny tsony andravany tany zay nina taranaky ny robena skada dia nasiny taranaky robena skada anarana hoe edy ilay altara fa vavolombelona ao amintsika rototo io fa jehova no andriamanitra paster. Ya zay le vaky teny somary lavalava kely any izy teo pasteur Alvarez satria dia nisy andinina hatrany amin'ny 430 iny Josoa toko 2 iny amin'ny alakamisy 12 ny volana avril ho avy zao pasteur dia isy fety lehibe fankalazana ny paska zay ho tanterahantsika eto amin'ny lay 3 frère andrefa nambojanahary fotoana anisan'ny ngezabe izy io satria raha misy fotoana anisan'ny nasain'andriamanitra ho tsarovana dia tafiditra ao anatin'izany ary goavana indrindra zany hoe vanim-potoana ny paska izany ary dia etiam-piandohana dia mba tia nentanantsika sady hoe ohatra hoe raha mpiasa ianao na mpianatra na tsika hoe natoerana misy anao dia azonao atsahatra kely zany amin'io fotoana ny alakamisy 20 volana avril io satria manomboka amin'ny 7 maraina zany fotoana io dia fety amandanonana lehibe firavoravona lehibe araka ny teniny soratra masina manao hoe fahavoavono Kristy paska ho antsika ka dia aoka isika anatanteraka andro firavoravona lehibe hoy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra mazava ho azy fa io fotoana io zany dia isy fandraisana ny fanasan'ny tompo ihany koa amin'io andro alakamisy 20 ny volana avril io zany pasteur Alvarez raha iverenatsika kely ary lay tantara to anatin'ny baiboly Josoa toko 2 teo dia rehefa ho tonga eo amin'ny faritry ny tany kanana ny zanak'Israely dia nisy an'ilay fahavaloko ezabe zay efa noresantsika teto foana hoe isy ona mpanjakan'ny Amorita sy Oga mpanjakan'ny Basana resy ireo tany andafatsinana ny Jordana ny toerana nisy azy ireo ny faritra nisy an'izy mirahalahy reo nefa ny pastera zany dia anisan'ny toerana tsara sady mahavokatra ary toerana malalaka ihany koa ka rehefa resy teo manoloan'ny zanak'Israely ireo mpanjakana koroa ny Amorita ireo dia nangataka tamin'ny Josoa ny taranaky Robena sy ny taranaky Gada ary ny antsasaky ny fireneny Manase mba hipetraka ao amin'ireo toerandreo satria marihana tsara fa raha nanaraka tsara tsika dia ny taranaky Robena no anisan'ny nanana ondry amanosy sy omby betsaka indrindra teo amin'ireo taranaky Jakoba 12 zany hoe nanaka tao dia nanaka tao zany ty Robena ity ary zay no tonga anazany safidy hoe aleo zahay tonga dia hijanona eto amin'ity faritra ity dia Josoa moa Josoa manao hoe ny zanakareo madinika dia afaka mijanona eo fa ny lehilahy kosa ny mpanafika rehetra dia tsy maintsy miampita any andafiny Jordana ary dia nanaiky moa zany reo taranaky Robena sy ny fireneny Gada sy ny antsasaky ny fireneny Manase ny niarana nafika izy ireo taty amin'ny tany Kanana zay nisy ny Jebosita noho ny natao Jerosalema ny Jebosita taranaky Jebosa zany noho tao ihany koa ny taranaky ny Vita ny Girgasita ny Sivita sy ny Etita reo zany mbola taty ampitandrefa ny Jordana dia ringana daholo reo ary rehefa ringana daholo reo akoatriny hoe tao Jerosalema no nisy apahan'olona zay tsy ringana pastera reto le taranaky Jebosa reto le Jebosita reo zany fa ohatrany hoe ny tena marina natao pakarano sy mpiapahazo zay no antony tsy nandringana ny taranaky ny Jodana izy io ary kanefa dia mandraka androany zany dia niteraka problème ho an'ny taranaky ny Jodana ary ireo jiosy ny tsy fandringanan'ny Josoa sy ny ekipany tamin'izany fotoana zany hoe nisy ioady ao
jerosalema io am'izao fotoana zao zany sy hoe inifatra gaza na infatra sisy jordani iny a de olana tamin'ny andro Josoa zany izy io zany hoe ny fahefanandringanana de teo ampelatanan'andriamanitra ary nomenany Josoa fa saingy tsy naringandry zareo pastera zany a lay fahavalo tamin'izany fotoana zany zany moa ry havana de lesona anankiray zay tiana ho zaraina amitsika hoe misy zavatra eo amitsika eo a zay nasain'andriamanitra oringanina ohatra hoe maka andalatsotra masina anankiray tsika pastera alvaresy raha eo ambany masina ohatra ny kolosiana toko fahatelo kolosiana toko fahatelo a de manomboka amin'ny 15 vakitsikisany aminaran Jesosy zao mivaky ny teny koa vonono momba ny tenanareo zay ety an-tany dia fijangajangana fahalotona firetam-po faniriandratsy fiaremana de fanompotosampy zany fa izany zavatra zany no nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny zanaky ny tsy fanarahana zany koa no nalehanareo fa iny fonombola velona taminy ianareo fa ankehitriny esory koa zao zavatra zao rehetra zao dia fahatezerana fiafinafonana lolo-po fitenenandratsy teny mamenatra avy amin'ny vavanareo zay eto zany pastera miresaka atsika am'le hoe fandringanana fandrika angeza be ho an'ny Josoa tsy nandringanana an'ireo jebositareo ary fandrika lehibe ho an'ny vahoaka kristianina sy ho anina mpanompon'Andriamanitra anankiray ny hoe natsoan'Andriamanitra ianao indrindrindrindra fa ohatra hoe pastera izy na mpitondra fivavahana na ataoko hoe ray mpianakaviana mendraikitra ny ankonany de nasain'Andriamanitra hoe aringano reto zavatra eto ibebao reto zavatra eto de le zava-doza pastera raha ohatra zao tsika miresaka toko an-trano ny lehilahy sy ny vehivavy a rehefa nanakambana ny olombelona Andriamanitra de tsy nataony vehivavy anakiroa na lehilahy ray fa ny voasoratra ao anatin'ny baiboly de hoe nofo ray ihany izy roa izy tsy miteny mane nofo ray ihany izy anakifolo lehilahy anakiray zany de vehivavy sivy na izy roa lahy na izy roa lahy de vehivavy anakiray tsy zay ny atao anatin'ny baiboly fa miteraka olana be dehibe eo amin'ny taranaka izy io ary miteraka zavatra manahirana na de eo amin'ny resaka fidiram-bola aza ohatra sanatrian'izany ohatra hoe misy dady anakiray miteraka efatra ianao tamin'ny vadinao voalohany de mbola mijanona amin'ny vadinao io ianao am'izao fotoana zao satria vita soratra somary azy taminao ary nekenao teo anatren'Andriamanitra io aty ambadika anefa ianao mampirafy de iny le fampirafesana iny a iny tonga de avy hatrany de miteraka ozona ho an'le taranaka miteraka faharavana ho an'le taranaka miteraka fampitehana ho an'le taranaka ary misy olana amin'ny arabola de aty aoriana koa nefa ny andro rahabe amin'izy de izao misy aretina tsy fatam-piaviana mahazo ny ray mpianakaviana io rehefa miakatra eo amin'ny favalambe efapolo taonany izy na fadimapolo taonany de manomboka tonga am'izay le aretina zany mahatonga amin'ny baiboly miteny vonoy ny momba ny tenanareo ety an-tany de fijangajangana ny voalohany eo io zany le resaka fahotana mihitsy ny resahana eo faniriandratsy fiaremana fieretam-po fanomposampy reny zavatra reny zany pastera mila aringana mila vonoina io de endrika le jebosita zay tsy mivonoiny Josoa taria Jerosalema satria lasa mitera-doza le izy ohatra hoe eo amin'ny resaka fiangonana indray misy fotoana fandrika lehibe tena fandrika lehibe ho anam-panompon'Andriamanitra ohatra mahita olona anakiray pastera mpanakarena ao anatin'ny fiangonana za eto raha miresaka am'ty zavatra a tsy miresaka amin'ny mpanakarena rehetra fa misy mpanakarena mividy mpanompon'Andriamanitra ary rehefa vidiny le mpanompon'Andriamanitra de fantatry le mpanompon'Andriamanitra mihitsy hoe ity mpanakarena ity de mpampirafy mpanodina koral ary raha voatorina ny fahamarinana raha voatory teny manindrona azy ny ao anatin'ny fiangonana de miala io mpanakarena io izy anefa ny sponsor le mpanompon'Andriamanitra de miraha be pastera rehefa sendran'ireny le mpanakarena tahaka an'izany eo anatin'ny fiangonana de lasa misy karazana fanahana fampivoriana tafiditra
ao anatin'ny asan'andriamanitra ary zava-doso izy rehefa izy no manao an'izay pasteur Alvarez zany hoe ny fahatongavany olona anankiray ao anatin'ny fiangonana tsy tokony ampivily ny fahamarinana, tsy tokony ampivily ny tenin'andriamanitra zay toriana ao anatin'ny fiangonana. Misy mpanan-karena tena hoe vonona tena ibebaka tena vonona n'olo tena ao an'andriamanitra, fa tsy ny fahatongavany olona anankiray hoe ty manam-pahefarana, ty manan-karenana, ty olona ohatraohatr'izao no ampivily lay sitrapon'andriamanitra zany pasteur Alvarez, satria zay lay olana teto amin'ity Josoa toko faharoa amby roapolo ty de lasa nanana olana zany tatria andrefan'ny Jordana tao Jerosalema tamin'izany fotoana zany pasteur Alvarez. Marina de marina tokoa zany pasteur, raha ny tena marina tokoa de mbola taony jebosita tamin'ity fotoana ty, ary reo jebosita reo dia aza lazaina hoe tena olana goavana tamin'ny zanak'Israely hatramin'io fotoana io. Ny taorina manko rehefa tsy teo tsoa zany Josoa moa dia nampalely tamin'ny tantaran'i Josoa de tsy manana relève izy pasteur. Raha i Mosesy raha niala Mosesy tonga zany fotoana tsy maintsy nodimandra Mosesy de mba teo Josoa nisy relève zany, nisy mpandimby zay mitovy vision aminy. Raha niala i Eli de nanana mpandimby izy Elisa mpandimby azy. Raha niala i Davida mpanjaka tsy teo amin'ny fitorana intsony de mba teo Solomon natorany fanjakana, nitry koa Jeroboam. Raha niala teto ambony tany Jesosy Kristy tompo dia teo ny mpianatra 12 lahy, reo mpianatra 27 lahy koa mbola teo reo ny tonga nitondra filazantsara maneran-tany zany hoe nisy relève hatrany. Fa i Josoa zany tsy mba nisy relève zany fa janona teo amin'ny Josoa zany le fifoazam-panahy zany pasteur, le fitondrana. De taorinan'ny Josoa zany de voatery tady olona manokana ny tompo de ny mpitsara zany. Rehefa mifandimby reo mpitsara reo zany hoe mpitondra fanjakana maro de mbola teo ihany reo jebosita reo pasteur, mbola niteraka problème tamin'ny zanak'Israely, mafy tamin'ny zanak'Israely ny fisindre jebosita reo tamin'ny andro Saoly mpanjaka. Rehefa niala ary ny mpitsara de nanomboka nitondra ny firenena indray ny mpaminany, teo mpaminany Ely de teo koa ny mpaminany Samuel tamin'izany fotoana zany tondra ny fanjakana teo amin'ny tanin'ny Israely tamin'izany fotoana zany. Israely lotota mbola tsy mivaky roa izy tamin'izany fa Israely anankiray ihany. De taorinan'ny Samuel mpaminany ny nidiran'ny Saoly mpanjaka mbola teo ihany le jebosita. No niditra re Davida lozy ny tenin'Andriamanitra nitalela araka ny fo koa zay andeha anao sitrapoko rehetra, mbola teo ihany le jebosita. Zany hoe taranaka maro de maro ny fandimby le jebosita nanjoy hatrany lasa teraka olana araka ny tenanao teo mandraky teny androany. De atamin'ny anona pasteur tamin'ny Samuel faharoa teo zany vao nomboka rinky an'le jebosita rehetra. Samuel faharoa toko 15 dia zao mivaky ny teny 15. Ary ny mpanjaka sy ny lolona nakany Jerosalema iady amin'ny jebosita tompon-tany ary izy ireo tamin'ny Davida, tsy ho tafiditra eto ianao fa na dia ny jamba sy ny mandringa aza de asakana anao ka anao hoe tsy ho tafiditra eto Davida. Kanjo afaka Davida ihany ny batery fiarovana de ziona tanàna Davida zany. Ary Davida tamin'izany andro zany zay mamely ny jebosita de ao ka nanikeo amin'ny rika rina ka mamelony ny mandringa sy ny jamba zay alan'ny fony Davida ka dia miepitenana hoe zay jamba sy mandringa tsy ho tafiditra eo trano. Zany hoe tamin'ny andron'ny Davida zany pasteur vao nanomboka tena ny rava ny fanjakan'ny jebosita teo tamin'ny zanak'Israely. Ina moa tena ambara am'izany zany hoe ny fahotana pasteur araka ny teninao teo rehefa tazomina ny fahotana tany amin'ny razambe tany amin'ny ray aman-dreny tany de namaka izy io, namaka ary ny olana ohatin'le fahotana tany aloha tany de mampita ty amin'ny taranaka voaloha, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy. Zany hoe raha tsy bebana zany le fahotana pasteur, le fanompontsampo ohatra na le fijangajakana, le fisarapanambadiana, na famporafesana na sy ny fahotana maro samihafa zay tazomina dia lasa am'izao raha oharina androtsika zao de zao lasa fanary tonga ao anaty mihitsy le izy, tonga ao anaty le izy ary lasa raha mikorina ao anatin'le olona zany le problème sy le olana sy le aretina am'izay fotoana zay. Ary misaotra an'Andriamanitra moa fa am'izao van'ny fotoana mipasika zao pasteur de fahatsiarovana nandatsahan'i Jesosy Kristy ny rano teo amin'ny hazo fijaliana izy araka ny voasoratra hoe maty Kristy pasika ho antsika dia
le raha zany le raha mikorina le fahoriana fijaliana lasa ohatrany hoe tsy mampaninina lasa ohatrany hoe tsy mampaninina ny olona ntsony pasteur tamin'ny zavatra zany fisiny jebosity lasa ohatrany hoe normal le fahoriana sy le problème nefa tena marina tsy normal ohatra zany zao anao tamin'ny tokantrano ato ianao fa nefa mieritreritra hoe normal le tokantrano-nareo misavoritaka nisy ohatra hoe pasteur andray andro zay nisy ohatra ndray andro zay hoe le nananjanaka zany izy mivady lehibe izy mivady lehibe nananjanaka vavy tokana ny vavy tokony nanambady lehilahy anankiray de mipetraka atao amin'ny tranon'izy mivady lehibe izy mivady kely reto de zava-doza pasteur de rehefa maty le rangahy be de nalainy le rangahy le vonantony le rafozany novadiny tao de lasa mpivady zany a lasa vady roa zany mivadin'ity lehilahy ty ny mamany sy ny zanany zany lasa vadin'ity rangahy ty de rehefa manambady an'le mama zany le rangahy ty de niala tamin'le zanany misy de miadatra zareo de lasa le zanany reny no fampiraharaha hoe nareny hoe aza miady fa mifanarana tsara e fiainana fahalotona tahaka zany lasa ohatrany hoe tsy maninona le izy nefa tena zava-doza mampatahotra de lasa ohatry teteoriny rehefa nitoy le fiainana de lasa zava-doza moa nefa raha nitarana hoe lasa narary tao anaty naretina sitrapanafody mihitsy ty lehilahy ty tena aretina tena zava-doza mihitsy na aretina tena mampalahelo mijafajafa mihitsy izy a zay na aretina ny afarany nazo anazy dia misy karazana fahoriana fahantrana zay efa tokony tsy ekenao ntsony fa vokatry le fisin'le jebosita de ohatrany hoe le fahotana efatramo zay vatao zany miafina tao de ohatrany hoe normal aminao le fahantrana normal aminao le korotana tokantrano normal aminao le tsy fisina lava sy le ady lava tatrano ato ohatrany normal aminao fa zao nolazaiko anao araka nyvoalaza baiboly tsy normal zany sofa eo ny rahan'i jesosy amin'izao vaninandro pasika zao afaka analany zany raha mikorina zany zavatra verinao fa normal zany zany fahoriana sy fijaliana sy fahotana zay verinao fa normal zany a zay efa mikorina anatinao hoy zany hoe aiza koa misy olona tsy ahantry zany hoy zany hoe aiza koa misy olona tsy ampirafo zany hoy zany hoe lehilahy rehetra raha mampirafo daholy a tsy marina zany mety raha mikorina anatinao le izy fa raha mino anao androany ny rahan'i jesosy azonao raisina ny rahan'i jesosy androany de hikorina anatinao ny rahan'i jesosy de analany fahoriana analany fijaliana analany fahazaran-dratsy analany toetra ratsy ao anatinao iala reo jebosita iala io fahazaran-dratsy efa avy any amin'ny razambe io fiainana feno fahantrana fijaliana misy aminao nareo mianakavy io amin'ny anaran'i jesosy rehefa raisinao ny rahan'i jesosy de anomboka analany zany fiainana mampalelo zany ny tompo amin'izao fotoan'izao ary ozy ny ten'andriamanitra hoe zao avy ananany fiainana ary ananany be dehibe tsy afaka iova ary tsy maintsy miova io zavatra atrehanao io a raha toka raisinao jesosy ary reo tsy vaninandro vanim-potoana amin'ny pasika zao aza velan-dalo fotsiny zao vanim-potoana amin'ny pasika zao a fa aveloany tompo anovany tantaranao aveloany tompo hiditra amin'ny fiainanao ary dia hiditra tseritra zato isan-jato misy karazany olo zao koa pasteur hatramin'izay dia niaina tao anaty fanompo-tsampy ianao nisy fanompo-tsampy nataonao ary zavatra misy de zao isaky ny bevoka ianao de maty amboaka foana zazakely misy bevoka telo volana de maty le zazakely maty amboaka bevoka roa volana maty amboaka le zazakely bevoka ray volana maty amboaka le zazakely misy ara efa mba natenainao azy efa valo volana maty tao amboaka indray le zazakely inao hoe mieritreritra hoe zavatra mandehandeha ho azy zany misy jebosita miafina amin'ny fiainanao misy fanahy fahafatesana efa avy any amin'ny razabe miafina tao de miafina tamin'ny ray aman-dreny de miafina tamin'ny dadabe sy bebe de tonga aminao izy amin'izao fotoana zao azo roana tsara io jebosita io azo roana tsara io fanahy fahafatesana io azo roana tsara io asana devoly amin'ny fiainanao io a raiso ny rano jesosy ararao zao vanim-potoana amin'ny pasika zao a io vany tantaranao pasteur ny fahotana anankiray zay tsy bebahana pasteur alvaresy a dia tahaka an'ireny bomba anankiray a miafina ao ambanin'ny tany reny ary miandra ny fotoana hipoahany fotsiny ary efa mipoaka le bomba dia miteraka fahafatesana ho an'ilay olona sy ho an'ny manodidina azy ohatr'izay ny fahotana anankiray zany hoe raha ato anatin'ny tokantranonao ato zao ohatra hoe misy anankiray mitahiry fahotana ohatra nareo mivady de tsy mahalala an'io ny anankiray de tsy maintsy mipoaka foana i pasteur satria ny baiboly de milaza hoe fa fahafatesana ny tambiny ota ary zay efafin'ny olona no hojinjaina de miteraka fampitehana le izy avy eo indray mandeha hoa nisy olona nanontany ana samy efa mpanompon'andriamanitra samy mpivavaka bery zareo de zao ny fantanina napetrany hoe efa narahana daolo pasteur ozy reny toriteninareo sy fampianaranareo reny fa ohatrany tsy mbola tena misokatra mihitsy ny lalam-pitahina eo amin'ny fiainanay
firy-taona ho anareo nanompo an'andriamanitra dia milaza ny taona nanompoany an'andriamanitra teo moa izy. Ny tena moa zany pastery efa mba ela ihany nanompo an'andriamanitra dia mba mahalala ihany ny hoe amin'ny apahany bitika ny hoe zao ty fiarahana miaraka amin'ny tompo ity hoe misy vanim-potoana andriamanitra mizatoetra ary ny fizatoetra dia ady anankiray alefan'andriamanitra mihitsy hiatraika amin'ny mpino mba atonga ny mpino anana hitsopo eo anatrehan'andriamanitra. Zay le hoe ny fizahatoetra dia mahatonga ny fahoriana dia mahatonga fahatsara-panahy vao zatoetra ary ny fahatsara-panahy vao zatoetra dia miteraka toe-panahy araka an'andriamanitra. Ka rehefa mandalo fahoriana zany ny mpino anankiray ka raha andriamanitra ny mandefana izy io dia famola volan'andriamanitra mba hananantsika toe-panahy tsara. Ohatra Daniel dia nalefa tao andavaky ny liona, marina fa mpiara-miasa tamin'ny tao Babilôna ny mpangazy, fa fizahatoetra nazo any Daniel, fizahatoetra nazo any Sadaka sy Mesaka ary Abednego natsofoka tao anaty lavaky ny hafa. Lafaoro mirehitra hafa. Fa tsy hoe mandrak'izay izy dia tao anaty lafaoro misy mirehitra hafa, tsy ataonany maro izy ny tao anatin'ny lafaoro misy mirehitra hafa. Fa nandalo ihany le izy pastera. Ny antony nandefasana azy tao dia mba hisandratany tao tany Babilôna tamin'izany fotoana zany. Nisy ehony ny voninahitr'Andriamanitra hoe manompo an'Andriamanitra lehibe reo olona reo. Tsy nampiletika azy lesy. Tsy nampiletika azy. Ijo ny ohatra tamin'ny tavombilany mandra-pahafatany na misy vai hatrany atapon-doha hatrany ampaladina andritra ny taona maro fa fotoana vitsy ihany izy io pasteur Alvarez rehefa diniantsika amin'ny Baiboly. Fotoana vitsy ihany io nahazo amin'ny Joba io ary jereo tsara le zavatra antranga rehefa nozahana toetra Joba be dehibe ny teny nambarany na dia mono azy izy mbola anantena azy ihany raha mbola misy tio ny farany dia mbola tsy ho foana ny fanantenana zany rehetrarehetra zany teny tao amin'ny Joba avokoa. Rigana ny zanaky Joba folo mianadahy izay maty dolidoly fa ny soloan'Andriamanitra mitovy amin'io mihitsy folo mianadahy ary voafafa le alahelo ny taloha satria niverina ihany le teo fa saingy hoe tsara tsy tsara kokoa no ny teo aloha lay teo arina ary nomen'Andriamanitra avy roa eny ny fananany. Raha nanana omby arivo izy dia lasa 2 arivo. Ny ondra manosiny tsy tadidiko izay 7 arivo avy sa 4 avy, ny ondry 7 arivo, ny osy 7 arivo, ny bengy 7 arivo dia nataon'Andriamanitra avy roa eny. Lasa double. Lasa double izy tao arina ny fizahatoetra. Zay le izy zay. Fa izao ny zavatra mitranga pasteur. Raha ohatra ka ady avy amin'ny fahotana le ady, raha ady avy amin'ny fahotana le ady hoe le olona nanota ny ray amin'izy mivady no nanota tsy afaka io problème io pasteur Alvarez na 20 taona aza raha tsy misy fibebahana lalina marina pasteur na tsisy fibebahana lalina ka indraindray misy mametraka fanontaniana ary le olona nitantaraky taonao mametraka fanontaniana hoe efa ny teny natao daholo zay zavatra nresanareo pasteur fa inona ny antony dia za dia tonga dia mahalala fa fahotana io pasteur fahotana tsy hibebahana io fa mody ohatrany hoe montomontona be fotsiny ny anankiray eo natrehan'ny vadiny na io mangalatra any ampiasana na io manao fijagajagana any amin'ny sisiny na io misy fanompotsамpo mampiasapiasa menamenaka kely na mampiasa odiody ratsy kely avy any amin'ny toerana maro samihafany na vovovovoka kely dia ino no miteraka blocage satria ny Baiboly dia milaza tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany na mavony ary ny anankiray ho tompoiny zay ihany io. Fa Andriamanitra tsy mizatoetra ela be zany pasteur Alvarez nahatonga ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta nakany amin'ny tany Kanana 70 andro ny tokony ho lalana lasa 70 taona dia dinio ny Baiboly fa nanompo sampy eny ireo nanompo sampy ireo dia ny faizin'Andriamanitra tsy nizatoetra mihitsy Andriamanitra fa ny faizin'Andriamanitra ireo nomonona nandika ny didin'Andriamanitra dia lasa ny ray andro solo ny heri-taona ozy izy ny soratra masina ary zany no nahatonga nyty raha iverenantsika kely Josoa 20 teo dia nisy alitara anankiray natsangana teo dia io alitara natsangana io natsangan'ny fireneny Robena sy Gada sy nitsasaky ny fireneny Manase
nataony vavolombelona zany hoe ira ihany tsika tiandafy andrefana sy tiandafy atsinanana andriamanitra ray ihany ny tompontsika de sarotony be mihitsy ny firenena sivy sy tapany ny fiangonana rehetra ny fiangonana rehetra hoe ino ny ty sao de neverin'ireo hoe samy fanompontsampy kanjomona zava la izy ohatrany hoe fifanekena ihany le izy tam'izany fotoana zany zany de tena rehefa tafiditra tao amin'ny tany kanana ny zanak'Israely de sarotony mihitsy amin'ny olovana apetrak'Andriamanitra io sarotony mihitsy hoe tsy azo idirana fanompontsampy ty a tsy azo idirana fahotana ny lova zay nomeny Jehovah atsika tsy azo anaovana zavatra hafahafa ato a fa saro-piaro mihitsy Andriamanitra tamin'io de rehefa nanambara mory zareo nany an-daniny ny any ankilany de hoe Jehovah Andriamanitra ihany tsy andoro ditika azo manitra zay akoatrany eo amin'ny taberna kely nanitrany feonany nany tempoly ao ihany zay manao azy zany hoe nytiany zareo lazaina zany de zao tsy navelo ny tafatsofoka tao Jerosalema na taty amin'ny lova ty amin'ny lovan'ny Robena sy ny Gada tia andafatsinanany Jordana ny fanompontsampy sy ny fahotana ary na izy firenena rombifolo foko rombifolo ny zanaky Jakoba de sarotony mihitsy pasteur Alvarez tam'izay fananganany any altara zay io mo manazava ny fontsika hoe ny altara toerana anankiray fionana amin'Andriamanitra toerana fandoroana ditika azo manitra toerana izay afahana manao fanompom-pivavahana eo anatrehan'Andriamanitra toerana anankiray izay manambara lay fanolora-tena ka ialan'ny avinavina jereo tsara reo mpanjaka mbola hianatra ny tantaran'ny mpanjaka be lehibe atao anatin'ny baiboly tsika fa misy amin'ireny mpanjaka reny nanadino nanangana ny altaran'i Jehovah zany hoe nanadino an'ilay fanolora-tena rehefa tonga teo amin'ny toeram-boninahitra nanadino an'ilay fifandraisana tamin'Andriamanitra rehefa notahin'Andriamanitra fa tsy tahaka an'izany mihitsy Josoa tsy tahaka an'izany reto fireneny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Josoa reto fa firenena tena hoe nafinaritra mihitsy zanak'Israely tamin'izany fotoana zany pasteur Alvarez ary zany toe-panahy zany ny tokony ho ananantsika amin'izao vanina ny faran'izao zany anie pasteur ny mahatsara an'ireo mankalaza ny Paska araka andresanao teo ny Paska de altara anankiray tsy azo adonoana satria misy vanim-potoana anao rehefa manadino lay fototra namonjenantsika de ny azo fijalian'i Jesosy Kristy de manomboka misy zavatra very be lehibe eo amintsika rehefa dinitsika lay azo fijaliana ary zany mahatonga ny baiboly milaza any amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany ny andiny fahavalambin'ny folo manao hoe fanoteniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana ho an'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa ho atsika zay ho vonjena zany hoe ny olona anankiray mibantsina n'ilay azo fijaliana namonjena azy io lay altaran'Andriamanitra de lasa te anakaiky an'Andriamanitra foana izy pasteur Alvarez te ho eo akaikin'Andriamanitra foana hoe anompo an'Andriamanitra foana tsy miala amin'Andriamanitra foana rehefa sarobidy amin'ilay namonjen'Andriamanitra azy i Josoa de natsapan'izany atao hoe sarobidiny namohanany zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypte zany sarobidina hitan'izany ranomasiny menina misokotra sy nyon'ny Jordana zany ary tsy te hiala teo anatrehan'Andriamanitra izy ka namafisiny teto lay fananganana lay altaran'i Jehovah pasteur Alvarez misy tean'Andriamanitra eto pasteur amin'ny andininy fafita amby folo amin'ity Josoa toko faharoambiroapolo ity de zao mivakany andiny fafita amby folo hoe zavatra kely loatra amintsika va lay eloko any amin'ny peora zay tsy mbola nahadiovantsika ny tenantsika ho afaka amin'izany mandraka androany na de efa nisy aza lay arety maningana tamin'ny fiangonan'i Jehovah no de mbola midina miala amin'ny fanaranan'i Jehovah ianareo zany hoe nisy fahotana zany efa apatsivana kely ny fahotana ataon'ny balapioro moa tamin'izao fotoana zany de niezaka ny io le balama sy balaky niezaka napiditra ny fahotana tamin'ny zanak'Israely ary tafiditra tao amin'ny zanak'Israely ny fitsangajakana sy ny fanompontsampy tamin'ny fotoana io fitsangajakana ara-panahy ary fitsangajakana ara-nofo fanompontsampy zany dia nandefa arety maningana Andriamanitra namono tamin'izay fotoana zay ary maro ny ringana tamin'ny fotoana io tamin'ny zanak'Israely arety maningana fa ozy ny tenin'Andriamanitra eto hoe mbola tambesatra mandraka androany no vesatra zay valim-pahotana zay zany zavatra nahazo zanak'Israely marina fanotahin'Andriamanitra izy pasteur hoe nahazo ny tany a nandova ny teny fikasana azo ny lova ty le tany nampanantanan'i Jehovah fa azo tsakazandaviny a fa eo le vesatra le fahotana ny vokatry ny fahotana zany a dia tena mavesatra tokoa pasteur ary nitambesatra foana mandrakariva araka ny teninao teo hoe misy fahotana miafina ratsolona raha ny firenena ndresana dia anisan'ny firenena nalaza ny fanompontsampy tsika malagasy mampalahelo pasteur
ary rehefa dinianao ny lafi ny statistika mampalahelo za zavatra ty zavatra ty moa mampalahelo ty zavatra ty fa resana l izy mba andraisantsika lesony mavesatra mitena l izy mavesatra ny tena mandray izy hoe larana fadimy avy any amin'ny farana ve tsika tompoko amin'ny resaka fiarikarena eto ambony tany nefa manan-karena ny tantsika le arena zany misy a fa ny devolo no manafina an'ireo aren'ireo tsy voatrandraka ara-dalàna ny arena ary tsy voazara amin'ny malagasy ny arena ina ny antony raha jerevanao ny karazana terebotra rehetra Madagasikara ohatran'izany mihitsy ny ty zavatra fanompontsampona saika ataon'ny zanak'Israely teto ty fa izy tsy fanompontsampy hoe nakena terebotra dia nanangana vatolampy teny anaovana sorona zany hoe zavatra natao tamin'ny fotoana io fa tsy nanaiky ny zanak'Israely fa zanak'Israely le tapandreo gada sy robena sy gada sy asasaka manase moa tena hoe tsy fanompontsampy nataonay fa fahatsiarovana tsangam-bato juste hoe fahatsiarovana fotsiny hoe izahay koa dia mpanompon'Andriamanitra ary tokony anao fanatitra izay fa ny antsika eto Madagasikara tsy izay zavatra misy pastera fa raha mijery aloha terebotra maro eto Madagasikara fa saika misy fanompontsampy daholo misy toerana fanaovana fanompontsampy daholo ary lasa takona le fahasoavan'Andriamanitra eto amin'ity firenentsika ty tahaka izany koa tokantrano firy moa amin'izao fotoana izao ohatra hoe mivavaka ianao dia fangaroaro anatin'le fivavahana ao ny fanompontsampy isa-taona ianao tsy maintsy misy fanompontsampy isaky ny fitaona ianao tsy maintsy misy fanompontsampy ataonao na fandraisana anjara amin'ny fanompontsampy ataonao dia gaky ianao hoe ahoana ary ny fiainako mikorotana tahaka an'izao tany aloha tany zay ohatra mba lamina fa ahoana amin'izao fotoana izao tsy mamaly ary ve le Andriamanitra ao an-danitra ao ohatra le zay dia avy ianao manampy an'izy hoe arakaraky nabetsahan'le fiangonana zandriny teto Madagasikara no nabetsaky ny problème eto an-tanana eto Madagasikara tsy ny abetsaky ny fiangonana riavana natonga ny problème eto Madagasikara fa fanohatra amin'izany fanompontsampy zay nafangaroaro hatramin'izay tamin'ny fomba mpivavahana tsy minororana ny fanompontsampy fa fanavely fangaro tamin'ny fomba mpivavahana na mitokantrano na firenena dia zay mahatonga le fahantrano ozy ny ten'Andriamanitra mbola mitambesatra mandrakandroany mitambesatra io zavatra fanompontsampy nataontsika io araka ny teninao teo pastera hoe fibebahana lalina fotoana fibebahana lalina zao raha lasanapafy raim-pianakaviana anao menao n'ity fandarana ty rem-pianakaviana miantsonao zay hoe raha azonao atao mifadianina mihitsy amin'izao fotoana zao mariky ny fibebahanao amin'Andriamanitra fialana amin'ny fanompontsampy mba hisokafan'ny sainao masonao hoe sao dia mbola manompo sampy ary za ty sao dia mbola mifangaro ary le fivavahana sy ny fanompontsampy zay ataoko ianao mieritreritra hoe tsy fanompontsampy le izy fa mety tsy fantanao fa fanompontsampy le izy fa midira lalina midira anatin'ny fibebahana lalina ianao hoe tena midira anatin'ny fivadikanina angatao mihitsy ny tompo hoe inona tompo toerana manao ahoana amin'ny fiainako mbola tsy mety ahitsiko anazy fa tsy mety amiko ty tambesarana fahotana ary tsy mifahotana nataony balampero ihany fa fahotany akana ihany koa pastera hoe natonga ny firenena etra voaringana misy fandringanana ndrao dia mbola misy ozona miafina ny anatin'ny fiainanao any ndrao dia mbola misy fibebahana lalina mila ataonao zao aza mangataka andro rapitso aza mangataka andro avakapitso fa vao mandeha n'ity fandaranty anao manapa-hevitra ianao midira anatina fivadikanina mibebaha lalina fa mino zay fa ao anatin' zay fibebahana lalina zay ataonao zay dia ho asehon'ny tompo anao hoe zao tsy mety ataonao zao mila fahatsona ataonao zao mila iovanao zao mila andraisanao fanapa-kevitra fa fotoana zao raha lasanapavy tsy maintsy andraisantsika hoe fahasoavana avy amin'Andriamanitra iovany tantara alohantsika hiala amin'ity zavatra mitambesatra zavatra manahirany ty fa aloha mba hiditra amin'ny fitahina mahatreritra tsy azo ekena hoe kristianina ianao miainao anaty fahantrano ianao miainao anaty fijaliana ianao miainao anaty aretina ianao miainao anaty kotana tokantrano ianao misavitaka nareo mianakavy miady an-tranonao tsisy tsony maray aman-dreny zanaka fa dia ohatrany hoe mpifahavalonareo zany zavatra ianao nefa ianao kristianina tsy azo ekena zany fa fotoana zao raha lasanabavy iovan'ny tantara arao ty vanimpotoana amin'ny pasika ty anaovana dingeral pasteur maraparanantsika azy pasteur Alvarez tamin'ny androny Josoa eto amin'ity Josoa toko faharoamroapolo ty andininy efatra amby telopolo ty zao ny soratra masina hoe dia nasiny ny taranaka robena sy gadanarana ilay altara fa vavolombelona ao amintsika rotonta io fa Jehova no Andriamanitra lay altara zay natsangandro zareo zany dia altara nanamarika fa na ny any andafy atsinana Jordana na ty andafy andrevany Jordana dia Jehova Andriamanitra iray ihany fa ny keda teo anatrehan'Andriamanitra io zavatra io pasteur Alvarez io dia endrika anankiray araka ny fanambara teo hoe maneho lay hazo fijaliany Jesosy Kristy lay hazo fijaliany Jesosy Kristy ny hazo fijaliany Jesosy no nampitambatra ny
firenena rehetra ho iray ary nambara soratra masina fa tsy misy tsiony na jiosy na jentilisa na lahy na vavy na andevo na tsy andevo na andrina na ova fa iray ihany rehefa amin'ny azy fijaliana ary zay ny mahatsara ny filazantsara pasteur ny misy olona sasantokondra ndray mieritreritra manao hoe atraminy diran'ny fivavahana kristianina teto no nanimba ny kolotsaina malagasy fa ny fivavahana kristianina zay mampiasa n'ity baiboly ity miaina ao anatin'ny baiboly a dia vao mainka manamafy ny kolotsaina malagasy azy satria ny kolotsaina malagasy dia maneho an'ilay tena fifankatiavana mamerina ny olona ho amin'ny fahamasinana ny fitafy malagasy zany no anisan'ny fitafy tsara indrindra teto ambonin'ny tany ary ny malagasy tsy tiany zany hoe fitafy mianjakanjaka zany fa le rovozina ho kolotsaina indray amin'izao fotoana zao dia mampiboridana ny olona paster ren'le hoe milalao kolotsaina ireny mampiboridana ny olona lasa mahatonga ny tanora lasa vetaveta fitondratena fa ny filazantsara na ny tenin'andriamanitra dia mamerina ny olona ho amin'ny fahamasinana ny kolotsaina malagasy dia mivohy ny tena resaka fifankatiavana ary ny baiboly tsy mivohy fisarahana zany mihitsy raha miresaka zao tsika hoe lay alitarana tsangan'robena sy ny firenengada nampiray an'izy rotota endriky ny azo fijaliana dia ny azo fijaliana pastera mampifankatia mahiray atsika rotota ozy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra zany hoe tena goavana be zany ny afatra ny filazantsara ny afatra ty Josoa toko faharoapolo ty ary zay ny mahatsara an'le hoe amin'ny fahavalo folo ny volantsika andro alakamisy amin'ity volana avril ty ankalazan'ny paska atsika amin'ity taona 2019 ty zay nahiray atsika rotonta ozy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra raha tsy teo Jesosy de tsy mba nisy izany atao hoe anjara fahasoavana anjara famonjena zay tokony atsika izany fa noho ny amin'ny azo fijaliana dia tsy misy tsony ny fanapakavana hoe ambony sy ambany na andevo tsy andevo fa tena iray antsika rehetrarehetra ary ny olombelona rehetra dia afaka maka ny anjara famonjena ao anatin'izany hery ny azo fijaliana Jesosy Kristy tompo zany a na dia enao ato anatin'ny tokantrano ato amin'izao fotoana zao ary zay le hoe vavolombelona ho amintsika rotonta osy izy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra io alitara io dia tsinona akory fa fisehoan'ilay azo fijaliana Jesosy vavolombelona amintsika firenena jentilisa sy ny firenen'ny zanak'Israely nareo jiosy reo fa tsy misy lalana azahoana famonjena zay ny voalazan'ny tenin'andriamanitra manao hoe iray no andriamanitra ary iray ny mpanalalana ny olona amin'andriamanitra dia Jesosy Kristy tompo Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy tonga any amin'ray afa tsy amin'ny alalany ka za dia manaza antsika hoe fotoana zao a sy iverenantsika amin'andriamanitra fotoana iverenana amin'ilay kolotsaina malagasy zay tsy mifanohitra amin'ny baiboly ny kolotsaina malagasy araka ny teko taminao teo dia zava-dehibe loatra fa ireto le fanompontsampy reto zay mitoerin'andriamanitra ary nitoerintsika malagasy hatramin'izay ny firesahana maty zany tsy kolotsaina malagasy ny fivavahana amin'ny vatakazo zany tsy kolotsaina malagasy ny fivavahana amin'ny loharano sy ny vazimba zany tsy kolotsaina malagasy fa ny malagasy na dia mbola tsy nisy aza ny baiboly dia efa nahalala hoe andriamanitra andriananahary andriamanitra tapony loha tainombony vadika raha tsy nisy naka tamin'izany fotoana zany aza ny loa samangina jerena fa andriamanitra eo atapony loha zany hoe tena efa nahalala an'andriamanitra ny olona paster Alvaresa tamin'ny fotoanandro misy tenan'andriamanitra manamafy azay teninao zay paster tamin'ny Efesiana toko faharoa andiny faefatra ambin'ny folo sy ny fahina ambin'ny folo vakio kely aloha ny vavahako fa izy ny fihavanantsika zay naharay atsika rotota ka nandrava ny efitra ny fisarahana andiny fahina ambin'ny folo ary ampiavana atsika rotota ho tena iray amin'andriamanitra noho ny azo fijaliana sy namonoany ny fandrafiana ny azo fijaliana zany a no nampitambatra atsika tamin'andriamanitra ny lavitra sy ny akaika dia nahatambatra zay fijaliana izay le vavakantsika isotra ny tompo ary amin'izao fotoana zao raha eo amin'izao vanim-potoana katoka ny paska zao dia aoka tsy vanim-potoana andalo fotsiny amin'ny firenanay zany vanim-potoana lehibe indrindra zany maro aminay reto tompo no nandalo tao anatina fijaliana fahoriana fangiriforiana atao amin'ny fiainana na amin'ny tokantrano na amin'ny asa na arabola na aretina nefa dia kristianina ny antsonanay zavatra mifanohatra tompo zany raha zavatra voalazan'ny baiboly no jerevana fa zao voalazan'ny teninao zaho avy anana ny fiainana ary anana ny be dehibe fa maty eo amin'ny azo fijaliana ianao Jesosy a mitondra ny ozona rehetra natatsaka ny ranao a fa vovony Kristy paska ho anay a dia amin'izao vanim-potoana amin'ny paska zao tompo dia aoka ny ray mpianakaviana isa tokantrano na ny ray mpianakaviana na ny zanaka amin'izao fotoana zao na iza dia
aoka irotsaka aminy rano jesosy a ikorona ao anatiny rano jesosy a ary hitondra fiainana be dehibe ny teninao milaza manao hoe efa lasa ny zavatra taloha ary efa anao zava-bavao ianao aoka iova hoe zavatra iova mitsapany tsiraray avy tompo a ny marary dia hositrana ny manana ndray vaolana ny mikorotana tokantrano dia hiditra tsehatra anao tompo andamina zavatra rehetrarehetra ny arabola dia tsy ho olana tsony manomboka zao fa anokatra lalana ianao tompo dia isy fitahina manana ampiampy a ho any tsiraray avy dia voninahitra ny anao ranao rery ihany a misaotra indrindra tompo amen. eny tompoko dia mifarana eo ny fotoanantsika tamin'ity androandroanty a amin'ny alakamisy fahavalo amby folo volana avrily a amin'ny 7 maray nandro alakamisy io dia pasika 2019 anytanana antsika mpiaramiasa mpiaramivavaka mpijery sy mpiaino fandarana eto amin'ny télévision na eto amin'ny njapeo a na amin'ny alalan'ny youtube ihany ko sy ny facebook sy nireo maro samihafa hotain'andriamanitra tompoko veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsia hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur rangiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tremarivona manasantsika rehetra tompoko